ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehako malala raha tsinainy fa fito ny volana jona ity dia manona ny fitanan'i Jesoa amintsika ry havako malala. Ny mofinaina voalahatra ho tsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko fafito ambin'ny folo. Luka toko fito ambin'ny folo na dia ny faraika ambin'ny folo. Luka toko fito ambin'ny folo na dia ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny ran'i Jesoa. Raha liaka hatramin'ny Jerosalema Jesoa dia nandeha namaky any Samaria sy Galilea. Raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo lahy nifaninana taminy izay mijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: ry Jesoa tompo mamindrafo aminay. Raha hitanareo dia ho izy taminy mandehanana misy io amin'ny mpisorona, ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalazin'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohoka tamin'ny tongotra Jesoa ka nisaotra azy Samaritanina iny lehilahy iny. Dia namaly Jesoa ka nanao hoe: tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy fa iza ny sivy? Moa nisy hita niverina nome voninahitran'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy Jesoa taminy: mitsangana mandehana ny finoanao efa nahavonjy anao. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Naray ny mpanompon'Andriamanitra na antsika mpindra avako malala dia miezaka mamaritra natao hoe finoana, satria moa tsika zatra ny famaritana, tia famaritana dia matetika tsy vetra-panontania fa iny natao hoe finoana e. Ary dia miezaka mamaritra ny finoana, ahatakarana n'ilay finoana. Fa eto rehefa malala dia tsy dia famaritana ny finoana loatra tahaka ny teniny, tahaka ny hita amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, satria ny epistily ho an'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo dia misy famaritana ny finoana manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary dia misy fampiarana n'ilay finoana efa aveo. Fa amin'ity toko ito ampilatanantsika ity, na ty andiny ito ampilatanantsika ity dia tsy famaritana ny finoana loatra no ho hita izay hotsika hoe toe-tsaina mahazatra tsika ny civilisation na iainantsika etriny dia tia famaritana. Inona moa izao e farito ary inona n'izao? Fa eto dia tena dika teny tsotra fotsiny izao no asehoan'ny finoana eto. Inona natao hoe finoana? Raha ohatra ka mamaritra dia tsy misy famaritana eto, fa tsotra be ny finoana dia fankatoavana. Ny finoana dia fankatoavana. Hoy ny teny frantsay hoe obéissance. Ny finoana dia fankatoavana, fanekena. Fanekena n'inona? Fanekena ny baikon'Andriamanitra. Atao hoe mino ianao rehefa mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antsoina hoe mino zany dia izao fanarahana tsotra fotsiny izao ny baikon'i Kristy. Tsy misy fametrahana mpanontaniana manao hoe fanahoana moa zany Jesoa, na inona ny dika zany Jesoa, fa zao rehefa hozy Jesoa hoe zao atao dia zay natao. Nisy boka folo lahy ny filazan'ny Luka azy, dia nahitany Jesoa izy dia niantsoantso hoe mamindrafo aminay, zany hoe vonjeo zahay, ampio zahay ao anatin'ny abokana. Teny lavitra eny izy, lavitra izy, filaza hoe ny lavitra eny dia izao tsy mahazo manatona olona, satria miboka araka fameriberintsika dia manana lakilosy. Lakilosy eny am-pandehanana dia miantsoantso hoe boke mba ahafahan'ny olona rehetra mandositra azy. Na koa raha tsy manana lakilosy azy izy dia tsy mahazo manatona ny fiarahamonina fa melanelana. Izao tsika izao ny ataontsika hoe elanelana dia ray metatra, satria misy ny antsoina hoe geste barrière izay fataontsika. Fa mihoatra lavitra noho izany ny abokana. Tsika zao dia mahatakatra tsara n'izany rehefa misy olona manakaiky dia mba sy elanelany, mba sy elanelany. Ny tsika ray metatra ny sasany. Fa ny boka tamin'ny fotoan'andro dia mahatratra any amin'ny 4, 9 metatra, 10 metatra aza indray. Raha tsy mahazo miditra ny tanàna akory ara, fa rehefa hiditra ny tanàna dia tsy maintsy manao andihany. Raha tsy dia tena mandeha tsirairay loatra miboka raha tsy hoe apetraka angataka ka, fa rehefa mandeha hoe tsy maintsy mba mandeha miantsena mitady sakafo na andeha angataka dia manao andihany. Manao andihany izy, izay dikan-dreto folo reto. Manao andihany izy dia andeha angataka izy io. Andeha angataka izy io zany izy, ny dikany andiam-boka folo.
ndiana boka zany folo andeha angataka reo andeha ila vonjy ary eny lavitra eny zany hoe misy elanelany amin'jeso de nytena manao hoe mbavonjeo zahay lay mbavonjeo zahay io tsy voatery ho tao an-tsainy mihitsy arany hoe fanasitranana ihany fa teny hoe mba omezy azo meny fanasitranana ve sakafo hoanina ve inona ve dia nyantsoantso izy zany mamindrafo aminay re mamindrafo aminay eny lavitra eny de nyantso amin'ny feo mahety tsy maintsy miantso amin'ny feo mahety satria misy elanelana amin'i Jesosy misy elanelana amin'ny olona dia ho Jesosy mandeha any anareo miseho amin'ny mpisorona zany hoe ao amin'ny boky Leviticus fatatsika tsara ny boky Leviticus toko 7:20 toko 8:20 ny andininy faharoa dia tantara hoe rehefa misy boka dia satria ny boka aretina maloto dia mandana miseho amin'ny mpisorona ny mpisorona ihany no afaka mamaritra hoe zao no ataonao zao ty boka madio zany hoe boka azo mbola afaka mivelona fiarahamonina na koa misy boka tsy azo ampiarahana fiarahamonina misy tak zany amin'ny boky Leviticus dia Jesosy zany niteny tamin'izy hoe mandana miseho amin'ny mpisorona ny mpitsabo tamin'izany fotoana zany dia ny mpisorona amin'ny apoka mandana miseho amin'ny mpisorona fa izy no mahafantatra tokony atao aminareo dia nakatoa lay boka reo boka tonga de nanaraka ny tenin'i Jesosy izay le hoe finoana io le tenin'i Jesosy zay le fakatoavana ay mila makany amin'ny mpisorona zany zahay eny arande ho any mpisorona zay rehefa zay ny teninao de andeha ho any zany zahay izay ifakatoavana zay Jesosy tsy ny teny mihitsy manao hoe odioviko nareo fa hoe mandana makany amin'ny mpisorona lay hevitry ny makany amin'ny mpisorona de zao tena fanajana mihitsy keo io fandaminana fanajana ny soratra masina fanajana ny lamina ao anatin'ny fiarahamonina hoe ao anatin'ny fiarahamonina jiosy de misy lamina tahaka zao rehefa marary abokary ianao de makany amin'ny mpisorona rehefa ohatra ka tojo fahasairana anao de makary amin'ny sokajy ohatr' zao zany hoe Jesosy zany de namerina ireo boky reo amin'ny tokony atao hoe zao ny tokony ataonareo zao ny fandaminana atao anatin'ny fiarahamonina mandehana makany reo ny mpitsabo reo mpisorona reo ny tompona andraikitra amin'ny fitrangan-javatra ohatr'izao de ajao reo taninareo makany fa izy mahafantatra ny tokony atao aminareo dia nanaja an'izay ireto boky reto nanaja izay lamina nasain'i Jesosy natao zay reo mpisorona zay reo boka ireo hotsika manao hoe Jesosy zany eo te hitaiza ireto boka ireto hanaja izany fandaminana ao amin'ny fiarahamonina zany nanaja ny mpisorona ny andraikitry ny mpisorona tiany eo amin'reto boky reto fa manaja ny andraikitry ny mpisorona zany ke Jesosy hoe manaja ny andraikitry ny hafa manaja ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa ary te hitaiza ireto jiosy ireto boka ireto amin'izany toe-tsainy zany Jesosy ary dia inona no nitranga nakatoa lay boka reo boka nakatoany zany tenin'i Jesosy zany izy de nandeha teny ampandehanana izy de nadio eo zany lay zay natonga ny tenin'i Jesosy tamin'ireo boka manao hoe ny finoanareo nahavonjy anareo finoana mahavonjy tsy inona akory fa fakatoavana ny didin'Andriamanitra fakatoavana ny tenin'i Kristy rehefa miteny aminao Jesosy de akatoavinao izy de sitran'ireto olona reto boka reto le afaka malala ny olana ao antsika de mandrakarifotsika tsy mankatò ary ny tsy akatoavantsika tsy hoe Jesosy tsy hoe tsy ny tenin'Andriamanitra ny tsy tiatsika akatoavana fa mandrakariva ny mampisalasalatsika de ny hoe tenin'Andriamanitra ve zany sa tsy tenin'Andriamanitra ve sa tenin'olombelona ihany ohatra manao hoe maheno toriteny ianao na maheno fampianarana ianao dia ozy ianao manao hoe tsy sao de tsy tenin'Andriamanitra zany fa hevitry pasteur sa hevitry mpiandro sa hevitry katekista sa hevitry io mpandahateny io dia tsy mihinotsika ary dia indraindray miaino fe miaino fa tsy mankatò tsy manaraka an'ilay satria tsy hoe tsika akory no mandà tsy akatò ny sitrapon'Andriamanitra fa ndraindray misalasalany amin'ny hoe tenin'Andriamanitra marina tokoa ve zany sao de mba tsy tenin'Andriamanitra azy zany fa sao de mba hevitr'olombelona fotsiny sao de mba fijerin'olombelona tsotra fotsiny zao natahaka zany de tsy mankatò tsika nefa ny finoanao koa
fa tenin'Andriamanitra ny tolo-tenina ny fampianarana dia izay koa dia efa finoana. Ho tsika manao hoe mahafetsy an'ilay ratsy dia izao fantany fa marina ny tenin'Andriamanitra fa izao koa mandrakariva hozogozony ny olona manao hoe antsy tenin'Andriamanitra zany. Dia iandry an'i Jesosy anokatra vava hidina avy any an-tanitra ve ianao vao iny fa hoe tena tenin'Andriamanitra ke zany reko zany. Ary ina ny afantaranao fa tenin'Andriamanitra ilay izy dia ny fanahy masina miasa ao anatinao koa mandresy lahatra anao hoe tena ho azy zany, tena za mihitsy zany resahany zany, tena tandrify azy zany. Eo ny afantaranao ny mahatenin'Andriamanitra azy. Tsy hoe miaino le tenin'Andriamanitra fotsiny ianao fa ao anatinao koa misy ny fanahin'Andriamanitra zay miasa ao anatinao, satria fanahy iray ihany ny miasa amin'ilay mpitoro-teny na lay papahery anao na tahaka izany sy ianao miaino dia mifanojo ireo dia resy lahatra ao am-poanao hoe tenin'Andriamanitra dia akatoavy ary. Rehefa reninao tsapanao fa tenin'Andriamanitra lay toriana aminao, lay azavaina aminao, lay vakiana aminao, lay iraina aminao dia mandehana akatoavy. Rehefa malala hotsika manao hoe ny finoana eto dia midika fakatoavana ny baikon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny baikon'ny Kristy, tsy ampisalasalana mihitsy, tsy mandany andro mavitrika zay zany ataoko zany io Jesosy satria zay teninao amiko. Dia ny fanandriavako malala dia izao, rehefa sitrany reto olona reto boky reto zany dia niverina izy, niverina tany amin'i Jesosy izy. Zany hoe sitrany izy ihany no lafy ny teny hotsika teo, eo ilay fakatoavana ny tenin'i Jesosy, fa eo ilay finoana hoe rehefa nytenenina manao hoe zao zany ny asaina atao dia sitrana. Fa eo koa ny fitezana anaja izany hoe zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina zany, zay ny tian'i Jesosy atao eo. Hoe moa ve nareo mba manajy sady mamingavinga ny mpisorona, sa nareo mamingavinga ny rafi-piarahamonina, dia sitrana izy. Fa hotsika manao hoe rehefa sitrana izy folo dia ny anankiray no niverina kany amin'i Jesosy. 1/10 ny notan'i Jesosy. Tamin'ny boka folo sitrana, ny ray no nisaotran'i Jesosy, ny ray no niverina. 100 ny olona sitrana ihany no mahay makasitraka. Afaka malala rehefa mba sitrana ianao, rehefa mba afa-pahasahiranana ianao, mahay makasitraka an'Andriamanitra ve? Fantatra Jesosy zany 100 ny olona ihany no samy zorovavolombelona, no samy anatona an' Jesosy, ny samy sotra an'Andriamanitra. 100 ihany ny mahatadidy ny nanasitrana azy. 100 ihany ny mahatadidy ny aviaiza izy ny aika ka te hisotra an'Andriamanitra. 100 ny olona ihany ny manana fo mahay makasitraka. Ny 100 zany dia any amin'ny natiorany, rehefa sitrana dia manadino ary firy moa avako malala ny olombelona tahaka zany. 100 ny olombelona dia izao manadino hoe avitaiza izy nesoron'Andriamanitra tamin'ny tana mahery ka tafita sitrana. Io tsy fanasitranana ihany fa mety ho karazam-pitahiana koa aza. Raha ohatra ka mijery ny lasanao ianao, mijery ny fahazazanao ianao, mijery ny fiainanao manokana ianao ka nisy zavatra ny talaonao mafy tamin'Andriamanitra, dia izao move isan'le 100 niverina ka nanao hoe tompo misaotra anao Menao miteny frantsay hoe reconnaissance. Mba nanana an'izany ve anao tamin'Andriamanitra? Sady isan'le 100 manao hoe ve efa sitrana dia zay zany. Zoko nge no sitrany. Zoko no sitrana zasa. Zoko no tafita, zoko ny sambatra. Afaka malalo. 100 ara tamin'ny andron'i Jesosy raha 100 ny olona manadino ny misaotra an'Andriamanitra, 100 ny olona manadino ny makasitraka zay nanao soa azy, 100 ny olona manadino na tsy mahatsiaro akory ara, ny manome voninahitra lay nanome fitahiana ho azy, 100 ny olona tamin'ny andron'i Jesosy dia efa manadino sahady hoe avitaiza izy ny lavotana, aviaiza ny fahantrana ny aingany, aviaiza no lalana ny diaviny. 100 tamin'izany. Sao angamba dia mety ho asa
mety ny asa ndray apaharivo ny olona sisy na zany hoe mety sivy raha mety 700 tsony fa mety asa 700 amin'ny arivo mety manadino 7 ngamba mety hoe raha amin'ny arivo mety 700 sisy 700 no anadino fa mety raha amin'ny arivo sisa no matsiaro mety mbola betsaka azy zany raha mijery an'izao zavatra hitatsika isan'andro zao dia be lehibe fa ny zavatra lalovana nefa tsy misaotra n'Andriamanitra ny olona. Nona tamina kristianina vitsivitsy a dia ny kristianina vitsivitsy zay sanatritratra andreo aretina mafy ny Covid dia zao ny tenin'ny akabeazany pastera mafy le aretina fa tena nampiorina tamin'ny finoana. Tena mafy pastera le aretina fa tena nampiorina tamin'ny finoana. Tena nampiorina ny finoko tamin'Andriamanitra lay aretina. Dia gaga ianao, eny tsy ho gaga moa anao fa misaotra n'Andriamanitra ianao anatin'ny fahagagana indri ahoana ary ny tenin'ity olona ity amiko zany. Izy marary mafy herinandro maromaro ao anatin'ny tebiteby ho sitrana sady tsy ho sitrana ao anatin'ny fandaniana vola mikararana ary misy raha mbola vao tamin'ny lakamisy latsinaintsika androany lakamisy mbola tany amin'ny hôpitaly dia mbola namanga ilay olona anankiray zay any amin'ny hôpitaly dia hoy izy manao hoe tena nampiorina amin'ny finoana pastera ilay aretina efa ody azy zao zavako malala tsy sangatre mandeha fa saika ny akabeazan'ireo narary dia samy miteny avokoa 7 isanjato ireo narary dia samy nanao hoe lay tena vomafy nampiorina tamin'ny finoana kosa aloha le izy pastera. Misy any zany 7 isanjato manadino fa misy raha isanjato na 10 isanjato manao hoe tena nampiorina amin'ny finoana le izy. Le afako malala mabe fanantenana nge zany raha tsy mijery ny 7 isanjato manadino isika fa mijery ny 10 isanjato mahay misaotra n'Andriamanitra kosa ny teny hoe nampiorina amin'ny finoana le izy. Tsy kivy ay ve ao anatin'ny tsy fahasalamana dia rehefa eo sitrana avy lany vola dia mbola rehefa avy eo miteny manao hoe misaotra n'Andriamanitra fa nampiorina nanovany fijeriko ny atao hoe fiainana mihitsy ilay zavatsarotra zay lay 10 isanjato zay lay ray apahafolo zay lay nisaotra n'Andriamanitra zay lay niverina nakany amin'i Jesosy zay lay nitenenan'i Jesosy manao hoe ny finoana ny nahavonjy anao ny fanafody teo ny fitsaboana teo ny siansa teo ny fianakaviana teo fa teo ny finoana ny nahavonjy anao. Le avako malalo ny finoana ve fa katoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana ve fa nikena hisaotra n'Andriamanitra sy fakasitrahana n'Andriamanitra zay natsinao hoe finoana. Aza mitady lavitra amin'ny atao hoe finoana aza mieritreritra hoe inona ny atao hoe finoana dia mitady boky be dehibe amandro antsony hoe finoana ianao fa eo ny finoana dia tsotra mankatony sitrapon'Andriamanitra ve ianao ary movy mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Vavakisika riavako tompo misaotra anao zahay fa ny finoanay tokoa no mahavonjy anay. Ny finoana zay ambarany teninao novakiana teo fa katoavana ampahatsorana ampahatokiana ny teninao ny baikonao ny zavatra tianao atao fa ianao mahafantatra ny zavatra tianao atao ahasitrana anay ahasambatra anay ahapety ny fiainanay fa zay mandrakariva ny besiasi tompo ka mametra-panontaniana ny amin'ny dikany fa ianao mahafantatra ny dikany. Tompo amin'ireo fo zahay amin'ny fisalasalanay fa kristianina be famalina zay mandrakariva pino be famalina fa tsy mety mankatony hididinao tsy mety mankatony sitraponao ary tetavela ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra. Tompo sitrano zahay sitrano amin'ny tsy finoana ary sitrano amin'ny tebiteby dia ampioren'ny ny finoanay tompo ataovy mahatoky anao mandrakariva zahay fa Andriamanitra miaino anay ianao mahafantatra ny mety aminay manafatra anay koa ny teninao ny amin'ny hanajanay ny hafa ny hanajanay ny fandaminana ny hanajanay ireo raha fandamina maro samihafa misy eo anatin'ny fiarahamonina finoana zany tompo
dia mampianaranay anaiky reny koa satria fantatray fa ao anatin'ireny koa ny asanao dia meonay ny fanetretena manaraka tompo zay mety ho lamina hitarihana anay dia mametraka ny fiainana tsiray avy ampelantananao zay Jesoa jereo ny ankonanay jereo ireo mpianatra manao fanadinana manala bakalorea amin'ity andro ity mandritry ny andro vitsivitsy jereo ny mpianatra miditra indray ny an-tsekoly manampy ny mpampianatra manampy ireo tanoranay ao anatin'izao fanohizana indray ny fianaranay izao jereo ireo marary jereo manokana reo manana ady am-panahy reo manana olana misaotra Jesosy fa azonay antoka ianao fa ampio reny ny finoana efa mihany vavaka ianao Jesosy amen.